Antananarivo tanànatsika. Tonga tia ny fotoana anavotana ny tanànatsika. Fidio nain'Andriantsitoaina laharana faefatra ho be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Tanàna mandroso. Rahantsika nahita tamin'ny fampahafantarana teo iny fa resaka momba ny programme lasan'ny candidat Andriantsitoaina laharana faefatra izay candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra no rahantsika ao anatin'ity fandaharana manokana ity. Ny vahintsika eto hitondra an'izay hoe fanazavana programme lasan'ny candidat Andriantsitoaina izay dia Andriamatoa Mikaela Silofiniaina izay mpitondra teny ny candidat naina Andriantsitoaina. Miarabanao Andriamatoa Mikaela Silofiniaina. Ia, miarabanao Andria, miaraba ny mpiaino sy mpanaraka ny télévision kolo amin'izao fotoana izao ary miaraba ihany koa ny mponina Antananarivo iray manontolo. Voalohany ary, iza moa ny candidat naina Andriantsitoaina? Ia, efa miditra ao anatin'ny fotoana fampelezan-kevitra moa isika izao Andria dia fotoana izao anambarana. Efa nisy ihany fotoana anambarana mombamomba azy fa amin'izao tsika dia afaka miompana bebe kokoa any amin'izany indrindra momba ny programme anasana. Raha fitinina ny mombamomba ny Andriamatoa naina Andriantsitoaina dia ny voalohany angamba ahafantaran'olona azy dia tsy teo amin'ny sehatra politika mihitsy izy fa mpandraharaha. Ary nisolo tena ireo sehatra tsy miankina nandritra ny fotoana maromaro. Ary ny aniditra tsikelikely tao anatin'izany sehatra izany izy rehefa nahita ny fahapotehan'ny toe-karena malagasy, fahapotehan'ny firenena sy indrindrandrindra fahapoteana koa ny fotom-pisainana malagasy. Ary nanomboka nanoana ny candidat tamin'izany fotoana Andriamatoa filoha ankehitriny Andry Rajoelina tao anatin'ny tetikasa IEM izy ary nanomboka nandray sehatra politika tamin'ny nahavoatendry azy ho ministry ny raharaham-bahiny nandritry ny volana maromaro. Tapa-kevitra izy andro vitsivitsy volana vitsivitsy zay ny nanolotra ny filatsahany ho fidina ho candidat ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ary nametra-pialana mihitsy moa zany ny ala teo amin'izay na ministra azy zay no ny antony maro samihafa sy ho fanavotana ity tanàna iraisan'ny malagasy iray manontolo dia tsy iza fa Antananarivo renivohitra. Mafantatra tsara ny Antananarivo renivohitra ny candidat? Tena mafantatra satria ny aina teraka ary ny alehibe nianatra nandraharaha teto zanaky ny Antananarivo izy ray aman-dreny eto Antananarivo ary tonga amerina izay firaisakiny sy anambatra ny malagasy rehetrarehetra ho amin'ity Antananarivo izay filamatra ny candidat naina Andriantsitoaina moa zany hoe Antananarivo iombonana Antananarivo tanànatsika. Ya, azonao velabelarina ve lay programme lasan'ny candidat naina Andriantsitoaina hoentina hanatsarana an'izany tanàna n'Antananarivo izany? Ia, tonga tokoa ny fotoana amin'izao fampelezan-kevitra izao ary ho an'ny Andriamatoa naina Andriantsitoaina manokana dia tamin'ny fotoana fisokafan'ny fampelezan-kevitra tamin'ny talata fahadimy volana novambra teo dia tonga dia natokany ho fanazavana ny programme anasa. Efa ity ampelantanako ity zany Andria ary efa afaka jeren'ny mponina Antananarivo iray manontolo izany ity programme anasa ity izay misy amin'ny teny malagasy voalohany indrindra ary misy ihany koa amin'ny teny frantsay dia programme anasa izay mitondra ny lohateny hoe veloranon'ny arivo. Veloranon'ny arivo dia mizara valo ao anatiny ary betsaka ny voalaza ao anatin'izany. Anisany izay efa andrasan'ny vahoaka malagasy andrasan'ny mponina Antananarivo inona moa ny olana misy eto amintsika, ao ny olan'ny fitohanan'ny fifamoivoizana, ao ny olan'ny tsena, ao ny fahalotona sy ny fako izay tena mahenika ny Antananarivo 80 isanjaton'ny ireo fako dia saika tsisy voataona avokoa ary tena miaina ao anatin'ny loto tanteraka isika ho an'ny Antananarivo izay renivohitra Madagasikara, renivohitra anisan'ny lehibe eto amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana, tsy mendrika izany intsony Antananarivo ary mila fandraisana tanana indrindrandrindra moa ny fahasairanan'ny mponina, ny fiainana ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana tanteraka, ny tebiteby
izany rehetrarehetra zany andry a no andrandray ny mponina Antananarivo ary efa maro ny fampanantenana nisy ny taona maromaro izay nitantanana an'Antananarivo a nefa tsy nahitana vokatra izany zao a dia tonga ny fotoana anarenana izany rehetrarehetra izany ya isan'ny tena olana ny eo amin'ny hoe resaka tsena io zay mampikaikaiky mihitsy mipony eto Antananarivo ny resaka tsena io tsy fampintsena ihany koa le mpivarotra amoron-dalana afaka resanao hoe misy vahaolana oetiny candidat naina André Citoyen amin'izany resaka tsena sy ny mpivarotra amoron-dalana izany ya momba an'io a dia hoizana ho fitinina satria mazava dia mazava ny voalaza atao amin'ity programme ty ty velorano ny arivo ity ny mpivarotra dia anisany tena mampiroborobo ny tanàna Antananarivo ny toe-karena eto amin'ny tanàna Antananarivo manana ny lanjany izy ireo manana ny zoany ary manana ihany koa na azontsika lazaina hoe adidy sy andraikitra ananany noho izany dia fehezanteny tsotra no namitiana ny candidat Naina André Citoyen izany hoe ny lalana dia natao ho an'ny fiara ny sisin-dalana kosa dia natao ho an'ny mpandeha tongotra ary ny tsena no natao ho an'ny mpivarotra tsy izany zava-misy ankehitriny ary matetika dia olona iray ihany mazana no miaina an'izany satria rehefa anaty fiara izy dia menomenona fa inona foana reto mpandeha tongotra reto rehefa mandeha tongotra indray izy voelingelina amin'ireo mpivarotra amoron-dalana sy ireo fiara ary rehefa any an-tsena moa izany mazava ho azy dia olona anankiray ihany zany no miaina sy mahita an'ireo zavatra ireo mila fanarenana zany ao anatin'izany dia misy ny fotodrafitrasa nokasaina ho natao toy ny fanaovana tsena manaraka ny fenitra ary asiana riana ary any amin'ny ambony riana zany no ahafahan'ny mpivarotra ny manao ny tsena ary ety ambany fitoeran'ny fiara zany dia mba ahafahana manokatra ireny sisin-dalana ireny ho an'ny mpandeha tongotra asiana fanazavana koa izany éclairage public mba ahafahan'ny vinavinatsika zany hoe ny mponina Antananarivo afaka mandeha tongotra ampalalahana amin'ny filaminana tanteraka dia izany fotodrafitrasa izany no apetraka anarenana an'io anatin'ny fotoana fohy fa indrindraindrindra ny zava-dehibe dia ny fiovana ihany koa ny fomba fisainatsika iandry ny fiovana ny fotom-pisainana ny famerenana ny soatoavina malagasy ny fanajana ny ray aman-dreny ny fanajana ny zokiolona ny fanajana ny tsirairay avy eo amin'ny samy malagasy izany no ahafahana manala ihany koa izany olany ny mpivarotra amoron-dalana sy ny mpandeha tongotra sy ny fitohanan'ny fiarakodia zany eo amin'ny fitohanan'ny fiarakodia misy zany ny lalana vaovao hoe hitarina za isy ihany koa ny hoe fanomezana an'izay araka ny nambaranao teo isy ireo fiantsonana amin'ny fiarakodia eo ambanin'ireo tsena sy fotodrafitrasa izay atao ary ny eo amin'ny fitaterana manao ihany koa zay eo amin'ny embouteillage moa zany raha lazaina fomba tsotra dia zao efa nisy ny ezaka be dia be nataony ny fanjakana nandritra n'izay volana vitsivitsy ny asan'ny gouvernementa izay ary anisany zava-dehibe tsara ny indrina ny maha zava-dehibe ny fananana ny candidat Naina André Citoyen ho be ny tanàna Antananarivo satria azo lazaina fa ho sambany amin'ny tantara no tena anana be ny tanàna isika eto andrenivohitra mitovy fomba fijery amin'ny gouvernementa ny filohan'ny repoblika ary ahafahana mampandroso tanteraka ny zava-nisy satria zay manko dia rehefa tsy mitovy na ny firehana dia matetika ny mponina Antananarivo no victime sy ny jaly nandritra n'izany fotoana izany ary tsy afaka nitondrana vahaolana satria raha misy ny ezaka ataon'ny fanjakana toeriny be ny tanàna tsy omena ny permis ahafahana manatanteraka izany raha misy koa ny ezaka ataon'ny aty ambe ny tanàna dia tsy voatery manaraka izany ny aty amin'ny gouvernementa amin'ity ao anatin'ny 4 sy 5 taona ho avy dia mitovy ny fomba fijery efa niara ny asa tanteraka ireo tamin'ny sehatra maro indrindrindra tamin'ny gouvernementa izay na ministry ny raharaham-bahiny azy dia mitovy tanteraka ary afaka miaraka mampandroso anyity tanàna ity ilay embouteillage dia efa nisy ny lalana namboarina efa zava-dehibe zay be dehibe zay ary efa na dia herinandro vitsivitsika ny somary nyjalijaly kely tao fitoanana tamin'ny fanaovanareo asa dia am'izao tsika dia efa afaka misitraka izany tanàna maro lalana maro moa zany nefa vita ny faharoa manarakaraka izany dia misy ny laminasa vaovao
no karakarainy candidat nainandre citoyen zany satria betsaka ihany koa ny tsy fanarahana ndalàna ao amin'ireny fanarahana lalana reny dia isy izay tsy andanina vola maro akory ary zany fa ny fanarahana ny fitsipika ny fifamovoizana toy ny sens unique sy ny sisa ho alamina araky ny tokony ho izy zany ary raha samy manaraka izany tsika de fa anafaka be deaibe kokoa ny ampizotra amin'ny laoniny zany ny fifamovoizana ary ny farany tena zava-dehibe dia ny fametrahana ihany koa zany i lalàna mba ho an'ireo fitateram-bahoaka toy ny taxi be sy ireo taxisy rehetrarehetra de mba hoe zana ho atsarainy izy ireo satria maro ny fiara efa reraka efa tena sahirana zany ho an'ny fanatsarana ny tanàna sy ho an'izay fifamovoizana zay dia ho ampiny izy ireo isy fanampiana manokana ho an'ireo taxisy ireo fiara-pitateranareo ho fanatsarana izany mba hahasoa ny mponina Antananarivo hahasoa ihany koa ireo mpandraraha sy mpisehatra ao anatin'izany fitaterana izany ary ho fanatsarana ny tanàna Antananarivo. Ny fako zay anisan'ny atao hoe vai akandrina kamarary mamenatra nyity tanàn-dehibe amin'ny renivohitry Madagasikara ity. Ya ny fako dia araky ny lazaiko teo 80 isanjato ny fako amin'izao de tsy voataona ary tena tsy ampy de tsy ampy tokoa raha ny fitaovana mpanaripako misy eto Antananarivo amin'izao. Noho izany dia misy tetikasa lehibe voalohany indrindra aloha tsy afaka manome tsiny tsika ny vahoaka hoe aza manary fako eto nareo raha tsy misy ny fitaovana ahafahana apetraka zany ahafahany manary an'izany ao anatin'izany koa raha resana ihany satria fa ao anatin'ny lotsy ny fako ihany tsika toy ny toeram-pidiovana sy ny WC public izay zato ihany no misy eto Antananarivo renivohitra ho an'ny mponina 1,400,000 tena tsy ampy zany fa raha ny filana dia 700 eo no tokony ilainy ny mponina Antananarivo zany hoe efa nisy velorano sy programma natao zany mba ahafahana manorina farafahakeliny 250 WC public isa-taona ho tanterahany commune ary ho atao maimaim-pona avokoa zany mba ahafahany mponina Antananarivo misitraka dia rehefa mipetraka izany rehetrarehetra zany tena zava-dehibe indrindra dia ny fanomezan-danja ireo fako ireo satria tsy isika irery fa maro ireo mponina ireo tanàn-dehibe manerana zao tontolo zao efa manana zany tetikasa fanomezan-danja ny fako izany ho famokarana angovo ary ho entitsika hahamora ny fametrahana ny éclairage public ny fanazavana ho an'ny rehetrarehetra izany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny roa taona sy tapany na telo taona dia afaka tafapetraka izany orinasa izany ary ireo fako misy eto amintsika izao ihany no raofina sy hoentina ampiasana afaka ataona vitsivitsy ho famokarana angofo. Hitantsika tamin'ny saritorinantsika teo ny resaka asa zay efa natomboka sahady natomboky ny candidat eo amin'ny IMO ary eo ny fanadiovana ireny lakan-drano sy ireny fanatsarana ireny lakan-drano ireny ahoana momba an'izay? Ya anisan'ny mampiavaka ny candidat nainandre citoyen tamin'izy nisehatra ela tao anatin'izany sehatra tsy miankina izany dia olo ny asa izy ary tsy niandry ela fa vao nanomboka akory ny fotoana nafahany nitsidika tanàna maro zay tsy aivina fa fokotany efa mihoatra ny 500 na 10 eo zao nefa voatsidika amin'ireo fokotany rehetra eto Antananarivo renivohitra maro ny zavatra hita ary tsapa fa nisy tsy fandraisana andraikitra be dia be satria niangona ireo fako ary izany mahatonga ny loto ny aretina ny tondra-drano miaina ny Antananarivo isa-taona isaky ny tonga ny fotoana ny orana dia tsy niandry ela moa izany fa ireny efa hitantsika any amin'ireny sary reny ny asa na ihany koa ny IMO izay niponina eny ihany izay efa ela no niandry izany fa ny tsy ampy ny fitaovana sy ny fanentanana nanomboka ireny asa ireny fanadiovana ireny lakan-drano maro fandraofana ireny fako ireny efa nanomboka izany mbola mitohy izany amin'izao ary ho tohizana ary ao anatin'ny tetikasa
oentina anarenana ny tanànana Tananarivo nitetikasa toy ny mo izay tsy tokony andaniana vola ihany koa resaka fomba famatsiana izany tsika andro satria mety betsaka ny miteny hoe ahoana zany ny fomba ahafahanareo manatanteraka izany rehetrarehetra izany ny kitapom-bola zay ao amin'ny commune dia 500 ny vola tokony hiditra ao ihany tena tafiditra anaty kitapom-bola raha tokony 40 miliara no miditra ao anaty kitapom-bola dia 4 miliara ihany amin'izao nefa raha mampiasa vola manarivo isika fanadiovana ny tanàna fotsiny dia 1 miliara mahery eo ihany no lany ao anatin'ny herintaona ho fanomezana ny karaman'ireo olona ireo izany hoe sady mamorona asa zany isika ho an'ny mponina Tananarivo no fanadiovana ny tanàna raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ny kitapom-bola araky ny tokony ho izy fotsiny zany hoe ny fahaizana mitantana dia efa ahafahana mamatsy ireo sy ahafahana manadio miantoka tanteraka ny fahadiovan'ny tanànana Tananarivo. Mbola ho resantsika ihany ny fanatsarana ny fitantanana indrindrindrindra ny fitantanana ara-bola eo anivon'ny commune fa fantatra ihany koa fa misy la hoe cantine scolaire zay sakafo omena reo mpianatra eny amin'ireo sekoly mpanjakana eto anivon'ny tanànana Tananarivo renivohitra ahoana ihany koa mahakasika izay. Ny momba ny cantine scolaire dia programme manokana ary nataony candidat naenregistreny olona ara-pahamehana satria na dia eo ary ny fitadiavana vahaolana aingana ho an'ny ankehitriny dia fantatra fa tanora sy ireo ankizy ireo no avy ny firenena ho avy ny tanànana Tananarivo ka zava-dehibe ny fandraisana tanana azy ireo noho izany dia tsy ekena intsony ny fieritreretana ankizy mandeha mianatra mbola tsy misakafo zany dia tena tsy mety ary tsy mendrika izany intsony ireo ankizy ireo ny fotodrafitrasa sy apetraka ao anatin'izany dia ny traikefa nanan'ny candidat eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-mombo nantoka maro any ivelany sy ihany koa ireo mpandraraha maro eto tanàna fanomezana andraikitra azy ireo zany izany no entina mametraka izany cantine scolaire izany dia mba afaka hisitraka izany avokoa ireo EPP eraky ny boriboritany enina ary mba farafakeliny hisakafo indray mandeha isan'andro ireo ankizy ireo. Eo amin'ny lafiny fahasalamana fanatsarana ny CSP2 famatsiana fanafodana ireny toerana ireny. Ia. Ny momba ny fahasalamana iandry dia tsy misy fandrosoana vanina sy tanteraka raha tsy afaka mitsabo raha tsy afaka misitraka fitsaboana ny vahoaka. Ny mponina Tananarivo dia anisany mijaly sy sahirana amin'izany satria tsy ampy raha ireo CSP2 fotsiny no resantsika dia amin'ireo boriboritany enina misy 4 ihany no manana izany hoe hisy CSP2 hatsangana amin'ireo boriboritany anankiroa ary hatsaraina ireo CSP2 misy ireo mba hanana ny fitaovana ilaina ary ihany koa sady hanana ny fitaovana izy ireo no hoezana atao amin'ny sarany mirary ary hoezaka ho anakaiky ny mponina zany izany fitsaboana izany amin'izao fotoana izao moa zany dia efa misy ny fizahana mamaim-poana hoentin'ny candidat nainandry tsy toaina ary ao anatin'ny programme anasany ihany koa dia nataony olona ara-pahamehana ny fahasalamam-bahoaka ny fanavaozana sy fanamboarana fanarenana ny BMH izay ihany commune ny famatsiana fiara manara-penitra na ny ambulance ihany koa ho an'ny commune izay atao amin'ny sarany mirary ary tsy atao mihoatra ny sarany fitaterana taxi izany rehetrarehetra izany dia ao anatin'ny programme anasan'ny candidat naenregistrena avokoa mba fanomezana fahasalamana ho an'ny vahoaka. Fametrahana ary famerenana ny fandriam-pahalemana. Ny momba ny fandriam-pahalemana moa dia efa nisy ezaka ihany koa ny tanterahan'ny fanjakana ary ny fandriam-pahalemana dia fiaraha-miasa be dia be amin'ny fanjakana sy ny commune mamerina kely ihany aho mba mahazava-dehibe ny fiaraha-miasa nyireo androm-panjakana anankiroa ireo ho amafisina ary omena lanjany ireo polisy municipaly amin'ny fandrindrana ny na eny an-dalambe zany amin'ny fifamoivoizana na ihany koa amin'ny andraikitra izy brigade mixte iraisan'ny polisy pirenena sy ireo polisy municipaly izay fanampy sy fanometanana fa sanatrian'izany akory tsy hifaninana ireo dia ho ampiasaina
amin'ny fandrindrana ary ihany koa omena ny lanjany ny polisy municipaly na amin'ny ireo karama na ho fanampinany mpiasa mba ahafahan'izy ireo tanteraka manana asa mendrika ihany koa fiadiana amin'ny kolikoly izay mampijaly ny vahoaka ary izany rehetrarehetra izany a rehefa miaraka amin'ny fahazavan'ny tanàna izay hoentina izay ho asiana fiarovana manokana sady mba asiana protection zany izy ireny mba tsy ahafahany ireo jolamboto migafy sy ihany koa manao zavatra tsy mendrika izany rehetrarehetra zany rehefa tafapetraka dia hanamafy be deaibe kokoa ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tanànana Antananarivo renivohitra. Zay fo izy ihany lava andriamatomaka silofo ny aina fehezy ary. Eny ary. Raha ho feziny izany andry dia afatra ihany koa ho an'ny mponina Antananarivo satria afaka andro vitsivitsy isika dia hifidy dia antso avo ho an'ny mponina Antananarivo andray zany andraikitra izany hifidy satria ny fandraisantsika andraikitra dia fa midika zava-dehibe hoe indro zahay mananjo hifidy ho raisinay an-tanana amin'izay zao ny fandrosoan'ny tanànana Antananarivo. Zay ny afatra voalohany andry ho an'ny mponina Antananarivo ary faharoa manaraka izany dia manasa antsika anaraka ny programan'asa ny ireo candidat rehetra ary tsy ahivoko ny programan'asa ny candidat naina ndre tsy toainy veloranony arivo izay mazava feno dia feno entina hanarenana tanàna Antananarivo. Tsy resaka fanaovana politika intsony isika izao, tsy resaka firehana, tsy resaka fiaviana, tsy resaka finoana fa resaka fandrosoana iraisana Antananarivo ilay iombonan'ny malagasy rehetrarehetra amin'ny maha-renivohitra azy Antananarivo ilay tanànan'ny malagasy rehetra dia antsoavo firaisakina ho famerenana ny sotoavina malagasy izay na Antananarivo na Antananarivo fa izay tsy fantatsika moa zany na ny tenako izay azo lazaina hoe tanora sy maro ireo tanora eto Antananarivo na ireo ray aman-dreny amin'izao tsy mahafantatra tsony izany asina sy famendreny Antananarivo izany. Manasa antsika anaraka satria niezana no feziny izany nefa betsaka ireo programan'asa maro izay mbola tsy voalaza ao anatin'io programa io mba ho programan'asa mendrika, programan'asa tena ahafahana manavitra ny Antananarivo no ho fiditsika amin'io 27 novembre io ahafahantsika tena manavitra nyity Tananarivo tanànatsika ity ao anatin'ny 4 sy 5 taona ho avy iandry. Ankasitrahana anao Mikaela Silofo-ny aina ny vahiny teto amin'ny fandarana manokana teto amin'ny Kolofeta lavitra ankasitrahana ihany koa ianao tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany mandrapitafa tompoko. Sotra betsaka. Antananarivo tanànatsika tonga tia ny fotoana anavotana ny tanànatsika fidio naina andriantsitoaina laharana faefatra ho be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra.